voizina be mantsy le hoe zay raha tonga eo amin'ny fitantanana tanàn'Antananarivo any dia vahanay io kianjany 3 Mey io raha tsy diso tamin'ny andronareo no nanapahana hevitra tsy azo anaovana hetsika ara-politika na hetsika hoe ara-politika zany ny kianjany 3 Mey. Voahana ave zao tsy vahana tsy hany fa tena hoe reo mpanolotsain'ny tanànareo ny anasoan'ity tanàna ty nataotsika dia mbola ila korotana ave tsika saina manohana ny fitondram-panjakana zany hoe ny Irmara zany mihoatra ny avy aty amin'le miteny hoe mpanohatra raha tsy hitanisa fotsitsika hoe ny team nahazo 20 ny tia tanindrazana izay milaza ho mpanohatra ihany koa nahazo 7 ny an'ny Irmara 3 ianao nefa nivoaka mpandresy tao anatin'le fifidianana ohatrohatry ny ahoana ny zava-nitranga tao Andriamatoa Ralitera? Io zany fifidianana birao maharitra aloha zany natao tamin'izy io dia samy manana ny tiana latsaka daholo ny antoko politika tsirairay. Tao moa zany izay Irmara atao zareo team tao ny tia tanindrazana araka ny lazaina atao dia tao ny Gasikara dia samy mandratsaka zany hoe iza ny latsaka filohan'ny filan-kevitra zany hoe io fifidianana io atao tsirairay ny filohan'ny filan-kevitra rehefa avy eo ny filoha-levitra dia ny rapporteur anankiroa dia samy miresaka mandesy lahatra any izay 5 zay latsaka omena 10 minitra mandesy lahatra any mpanolotsaina hoe zao mba tiako raha mba lasa filohan'ny filan-kevitra zany hoe filohan'ny filan-kevitra tsy ho an'ny atoko fa ho an'ny conseiller iray manontolo anandratra avo zany filan-kevitry ny tanàny zany zavatra takan'izany zany no fandresen-dahatra natao tao dia iny moa zany nisy ny voty dia lany somatsara ny tenako dia misaotra makasitraka an'ireo zay voty anahako ho lasa filohan'ny filan-kevitra fa misaotra koa any mpanolotsaina ray manontolo fa za zany no filohan'ny mpanolotsaina amin'izao ary filoha ny mpanolotsaina ray manontolo ao amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Inona ny heverinao hoe tompony ka nahafahany maro anisa nandany ianao tao anatin'ny fifidianana iny? Mety hoe ny tompony anga aloha dia efa ny tena efa filohan'ny filan-kevitra tao aloha zany hoe fa manana tsaikefa zany ary ny tenako alohan'ny filohan'ny filan-kevitra ana dia efa nanao mpanatateraka koa zany hoe fa mahafantatra tsara zany raha io commune urbaine Antananarivo io zany efa fantako tsara hoe ahoana moa zany ny any amin'ny mpanatateraka ahoana ny any amin'izany hoe délibérant zany ny filoha-levitra toavina Rahalambomay zao avy amin'ny tia tanindrazana nanahoana ny fomba nifidianana azy satria nisy mpifanandrina ihany koa ve izy tao anatin'le fifidianana sa nareo ve nandrotsaka candidat ihany koa an'le filoha-levitra? Ia nandrotsaka zay nandrotsaka candidat zay dia ny fifidianana aloha zany dia fifidianana latsabato miafina zay aloha tsara marihana latsabato miafina izy io raha nataony hoe fifidianana filohan'ny filan-kevitra dia nomena 5 minutes ny mpifaninana mba andresy lahatra ny 5 ny 4 moa zany dia ny tena moa zany ny lany fa rehefa vita kosa le fifidianana filohan'ny filan-kevitra zany ny tenako dia hiditra amin'ilay fifidianana filoha-levitra tsika dia tsy nasiana le hoe afaka mandesy lahatra le fitenenana zany andresy lahatra ny
ny mpanolotsain'ny tanàna. Inona ny antony? Ny antony aloha de tsy haiko satria rehefa mivory tahaka an'izao a de misy ny filoha mitarika, zany hoe ny zokiolona sy ny zanjy olona, zany hoe ny zokiolona no mitarika de ny zanjy olona manao manao ny asan'ny mpampakateny, mandray sekretariat. De noho nefa tonga zany le fivoriana, rehefa tonga le hoe ilatsaka am'izay zany ny fandatsahana filoha lefitra de tsy nasiana tsony le 5 minutes zay andesen-dahatra ny mpanolotsaina. Fa tamin'ny filoha aloha hoe filohan'ny filakevitra aloha de nisy zay, de angambany tsy afaka nanazava hoe inona marina moa zany ny tena mahatonga ana hitonga ilatsaka filoha lefitra, de mety zay angambany. Tsy mahita ihany koa ve ianao hoe tena niova mihitsy amin'ny ankapobeny le firafitry ny bromahatra zany teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna mihoatra n'le teo aloha. Tsy matahotra ve ianareo hoe ohatra hoe tafiditra anatina bromahatra ny hery avy amina fanoherana ohatra? Zao a ina moa natahorana hoe tafiditra anatin'ny bromahatra ny ao anatin'ny fanoherana? Izy ny lany natao ny fividianana filoha lefitra, lany taovina ranambomahay miarabanazy ahako. Ny latsaka rapporteur i Rakotoartina Naval zay avy amin'ny mouvement Gascar miarabanazy ah, ary mbola lany koa ny rapporteur deuxième rapporteur no Menjanahary zay avy amin'ny Tokotimo. Am'izany zany azony namana Mbinjo zay zany nahitana taratra fa hoe misy ny demokrasia eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Marina zany tamin'ny farany teo izahay Irmara daholo no bureau permanent. Am'ity zany misy fiovana, zany hoe ao daholo zany le entité anakefatra de tsisy afaka ilaza hoe jadona ny tao, tsisy afaka ilaza hoe nareo saminareo ihany ny tao. Zao tsika ao anatin'ny demokrasia mipetraka mihitsiny a, de mino a fa samy te hampanjoso amin'ny tanàna Antananarivo daholo a ny mpanolotsain'ny tanàna rehetrarehetra. De le fampanjosoana angamba ny tena hoe zay ny irina ary zay ny kendrena ao anatin'io. Inona nefa ny andikanao hoe amafisika any le fanontaniana napetrako tany am-piandohana tany hoe misy entité mpanohatra nefa mbola nifidy anao ho filohan'ny filan-kevitra, ohatrany hoe tsy hoe tsy lojika le izy fa ohatrany hoe mahagaga ihany zany ao anatin'le raharaha, nefa le fanoherana tena efa tonga hatrany amin'ny faratapony mihitsy tao anatina vanim-potoana ny fifidianana mihitsy. Zao hoe ny politika fa ny tombony ao izy aho de ny fananako traikefa zany efa filohan'ny filan-kevitra. Ary somary toeriko kely le tenen'ny namana Mbinjo hoe mpanohatra. Eny mpanohatra ara-politika fa rehefa vo hevitra no miady matozy mba mifidy ny tena mba hitany kio hoe i président filohan'ny filan-kevitra ty efa nanana traikefa da aloha izy ihany no fidiana ohatra. Fa ny aminay any atoko politika anay aloha de fa hoe zahako, fa amin'ny hafa zany le mampisalasalanao io mba hitany kosa zany tsy olona fidiana na hoe voavidy vola na hoe angala-bato na hoe inona vato miafina natao tao hitany rehetrarehetra de mifidy izy de misaotra anazy miara-miasa tsika. Ty fanontaniana ohatrany hoe kadaladala fa tiako apetraka ihany fa nasian'ny olona napetrako de apetrako le izy hoe nisy tractation ve nataonareo tao alohan'le fifidianana hoe ndao fidio za, nisy travail de couloir sy ny sisa misy ndraindray koa hoe misy resabola ve? Zany de toeriko marindrano rehefa misy matsa ny fifidianana de malaza foana zany hoe misy tractation hony hoe misy resabola hony hoe zahako filohan'ny filan-kevitra
de samy teny aminao namana ambinitsoa fa tsy nisy zany tsy nisy zany afaka miteny zay hoe tsy marina zany tenen'ny filoha zany fa zana tsorona takan'izany fa tsy nisy zany fa teo am'ilay sai 10 minitra no nomena fitenenana andrasehan-dahatra any ireo mpanolotsain'ny tanàna ary mino koa afy efa fantatsy reo mpanolotsain'ny tanàna reo koa ny hoe inona ny asa efa vita tao de inona ny fitantanana natao tao e fitantanana mangarara natao tao misy an'le ianao zao lany a dia inona ny mety hoe inona ny tambony za misy tambony ve hoe tianao ho averina am'ireo mpanolotsain'ny tanàna ireo ao anatin'izao fitantanana vaovao zao zany hoe ho valiny le ny fidianany anao mihitsiny fa ahoana moa misy tambony ny tambony de tsy misy afa-tsy fampandrosoana ny tanàna ao a zay de apetrako mihitsy io tanàna atsika io somary efa marefirefo ny tanàna Antananarivo ahoana nanerenantsika nyty tanàna Antananarivo ity le tambony aloha asa inona ny tambony tianao lazaina ny tambony misy ao de izay tsy mikarama fa fitiavana n'le Antananarivo ny aza nanaovana mpanolotsain'ny tanàna indemnité de cession ny azonay ao inona ny heverinao hoe tokony hatsaraina indray ary raha mihoatra ianao tsy efa filohan'ny filan-kevitry ny tanàna teo aloha inona no hoe tokony raha maka lesona zany amin'le fitantanana teo aloha inona ny zavatra tokony hatsaraina amin'izao fitantanana vaovao zao betsaka ny hatsaraina raha ohatra ka hiresaka ny Antananarivo fa tsy hoe hiresaka ny filan-kevitra fotsiny tsika betsaka ny hatsaraina zany hoe tokony miara-miasa tongotra miara-mamindra ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny exécutif zay no somary lesoka kely tamy teo fa zao a manantena ako fa hiara-asa tsara ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny ry zareo mpanatanteraka ny andraikitry ny mpanolotsain'ny tanàna ve Andriamatoa Ralitera aiza ho aiza tokoa no miainga de aiza ny limite na ny fetran'izay anjara andraikitry ny mpanolotsain'ny tanàna zay ny mpanolotsain'ny tanàna na ny ataontsika hoe filan-kevitra de tsy mitovy mihitsiny a amin'ny zareo mpanatanteraka ary rafitra roa samihafa mihitsiny a ny mpanatanteraka sy ny filan-kevitra zany hoe izahay filan-kevitry ny tanàna izay mpanolotsain'ny tanàna de midina ifotony mijery hoe inona mety mahasoa inona ny zavatra tsy mety de inona ny tokony vahaolana de hoentina amin'ny zareo mpanatanteraka zay koa nefany a misy an'le hoe délibérant manapaka any ny mpanatanteraka hoe mba tapao kely ty dinio ty ohatra teny fotsiny a zany hoe fanamboarana sekoly ampidinina ty aminay anao sekoly a manana projet anao sekoly a ny be ny tanàna ery amin'ny tany ery a zao de dinianay de raha laninay iny de averina any mpanatanteraka ina raha fanekena fa manana droit de regard zay hoe na rahanareo atsaka sandavany marina ve le fanapa-kevitra nataonay zany hoe voalohany zany midiny fotony zay a ny faharoa manapa-kevitra zay a fahatelo manana droit de regard zay a amin'ny asan'ny mpanatanteraka ny antony nametraka an'izay fanontaniana zay mantsy a hoe sao de voafehan'le hoe fianakaviana ara-politika ny ben'ny tanàna Irmara mpanolotsaina Irmara de lasa ohatrany hoe
ohatrany hoe zay no mibahatoerana zany fa tsy mijery arina tava zany le hoe mijery arina tava zany no tiako tenenina ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny avy amin'ny fanoherana moa iny efa hitantsika hoe indraindray mety hoe misy tombontso politika ao ambadika sy ny sisa fa ianareo zany le avy amin'ny Irmara inona ny antoka omenareo an'le vahoaka n'Antananarivo zany fa tena hijery an'le vahoaka mihitsy nareo ao anatin'le fitantanana. Fa angamo zay tsy nijery ny vahoaka atao natao fitantanana namana mihitsy tena nijery ny vahoaka zay nijery ny vahoaka mihitsy ny Irmara ary tena miosona miaraka ny vahoaka ny Irmara fa mifaniriana amin'izao fotoana ny mbola veriko ihany ny bureau permanent iny zao antitenankefatry zany hoe tokony ho tsaratsara kokoa zany ny fiasa am'ty ary tsisy afaka miala bala raha fitenin'jato hoe tsisy afaka miala bala ntsony zany tsika am'ty fa samy ao anatiny ato daholo da ahoana na mpandrosoana anyty tanànatsika ty zay ny tena izy satria mantsy teo Irmara daholo de any ianao hoe kika ka adinareo saminareo ihany teoko azao ny mponina Antananarivo azavaina mponina Antananarivo tsy Irmara rery no anatin'ny bureau permanent fa misy Irmara ao zahako ny tenako zany misy tia tanjaza anao misy mouvement gaskara ao de misy tignement ary mino fa afaka miara-miasa tsara zay efatra mirala mianaka. Inona indray zany zao ny toy ny raharaha eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna eo raha tsy diso tokony hisy fivoriana rehefa fanomboana tahaka an'izao aiza ho aiza zany hoe somary mamerina kely zany nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ny 17 janvier tao de ny lalàna mametraka hoe rehefa mivoaka iny de amin'ny herinandrony iny nareo tsy maintsy mivory mametraka ny brao maritra vita iny zany zay brao maritra tafatsangana brao maritra ka ny fampandrosoana ny Antananarivo revoa tsy maintsy miazakazaka tsika tsy mahazo mandromandro koa tsika de ny lalàna an'izay nefa manao hoe rehefa vita zay de afaka herinandro ninonareo de tsy maintsy mijery ny organigramme sy ny délégation de pouvoir omenan'ny mpanatanteraka zany hoe omenan'ny madame le maire zany de misy koa zany ny atao hoe règlement intérieur anay mpanolotsain'ny tanàna zay zany zao no manaraka eo de rehefa vita zay de ny 3e semaine zany tonga de mijery ny budget primitif ny commune urbaine Antananarivo 2025 le resaka organigramme teo nareo miaingany am'le hoe inona ny lesoka tam'le teo aloha mety hoe iova ve le organigramme sa miankina am'zay arakaraky ny mpanatanteraka io satria ry zareo no mandefa le organigramme mba hodinianay atao amin'ny filan-kevitra fa afaka manova tsara nareo afaka manova zaika zay ny filan-kevitra ny filan-kevitra mpanapaka koa sady manoro ny afaka manapaka no afaka manao eo tsy mety fa raha midina ny organigramme any de hodinianay de manana commission zay de samy mandinika hoe ty kosa tokony atao an'izao ty tokony atao an'izao de tsy maintsy ampiakarina any amin'zareo mpanatanteraka hoe raha araky ny fijerenay azy de tokony ohatran'izao ty organigramme ty de mety anaiky izy mety tsy anaiky fa ny fiafarany de any amin'ny fifidianana ihany latsabato ny antony mahatonga teny an'izay mantsy indraindray misy tena hoe ohatra hoe misy direction tena mandany vola be na tsy misy azy izy tsy maninona akory asynareo raha mba miady varotra an'izany ihany eo hita eo rehefa milatsaka le organigramme de hitatsika eo hita mpanolotsaina eo hoe iza ny tokony isorona na koa hoe inona ny tokony ampina tsy voaterina sorona ihany fa mety hoe mahita koa ny mpanolotsaina hoe mba sy eo an'ity direction ty fa taky ny mety ety ty
ny tompona ndraikitra amin'ireny sapandrara samihafa reny ve mandalo amin'ny filan-kevitry ny tanàna ihany koa ve ny directeur sy ny sisa sa iny anjara ndraikitry ny be ny tanàna manokana zao a ny organigramme no midina atao aminay de le niteny aminao mena délégation de pouvoir ny mera zany hoe fahefana avy aty amin'ny filan-kevitra ny mpanolotsaina no mena raha matobe ny tanàna zany hoe rehefa ominana azy zany io délégation de pouvoir io de manomboka amin'izay a afaka manao sonia raha matobe ny tanàna amin'ny fanendrena ary eo zay olona afaka miara-miasa aminy toy ny tale zay nyresanao teo zany fa nareo ve afaka mangataka ihany koa hoe esoro ny tale zao fa ohatrany tsy mahomby afaka mangataka an'izany ve ny filan-kevitry ny tanàna ny hoe mangataka aloha tsy angamany tsy hoe mangataka fa miteny amin'ny raha matobe ny tanàna manao fanamariana zany manao fanamariantsika raha matobe ny tanàna hoe ty taleanao ty a zao ny fahitanay anazy de raha mifanorianay mety ve raha ohatra ka soloana na hoe ahitsinao izy madame raha matobe ny tanàna amin'ny fomba fiasany fa raha matobe ny tanàna ihany no afaka manala sy afaka manindry efa nisy tranga ohatra zany ve teo aloha andre matory altera sa ny fitantanana teo aloha tsy maintsy misy foana zany misy zany misy zany fanamarinana nataony mpanolotsaina resadresa hoe mety tsy manahirana le rangaty na le ramatote ty talete de anjarany chef de l'exécution mera zany mahita an'le izy de niteny anao teo mantsy hoe midina ifotony ny mpanolotsain'ny tanàna ahoana ny fomba entinareo zany hoe midina ifotony nareo a de aveo mandeha makaiza de makaiza ao anatin'le fidinana ifotony mihitsy tiako mba hazavainao kely le fidinana ifotony ameko ohatra ray anao raha ohatra ka amina fokotany anankiray mba miteny hoe mba asiana borina fontaine eto de ino no entin'ny mpanolotsaina aty amin'ny birao mpanatateraka aloha de ny birao mpanatateraka no mandefa azy any amin'ny raha matobe ny tanàna hoe tary amin'ny fokotany zao a de nidina tany a ny mpanolotsaina zao anankitelo na efatra de zao ny zavatra hitany any ny etaetam-ponina dia mila borina fontaine izy ohatra de alefa ny mpanatateraka de mpanatateraka no mahita hoe ahoana moa zany a no avitana an'izay etaetan'ny mponina an'izay de manaraka nareo aveo manaraka zay ka tsy maintsy manaraka foana zay amin'ny hoe avita raha ve so tsy vita lay izy raha neky any ny mpanatateraka ny resaka teti-bola ianao teo andre matory altera handinika ny teti-bola ianareo raha aminao manokana ty zany tena hoe antaniko aminao manokana mampanolotsainanao fotsiny ty a tsy amin'ny mahafilohan'ny filan-kevitra ny tanànanao hoe inona zao ny everinao tena hoe lahara-pahamena tokony anokanana budget betsaka koa raha eto amin'ny tanàna anatananarivo renivohitra betsaka satria raha eto amin'ny tanàna anatananarivo tsika takony hoe urgence daholo zava-jery zay indrindra nefa tsy maintsy misy ny priorité ny azy zao ny fahitako anazy raha amina resaka hoe budget de tsy maintsy any amin'io resaka fako ohatra zany ny tsy maintsy ahitana fidiram-bola be zany hoe ahoana ny tsananantsika olana ntsony amin'ny resaka fako de amin'ny resaka sosaly mipiasa koa raha marary mipiasa
voantoka tsara ve. Fa am'izao nga moa manahoana ny situation ao am'ireny resaka mpiasa reny nga tsy efa karakaraina ve eny e karakara fa nyteny ianao inona moa zany no tena mba tokony ho jereny ny sosaly mpiasa de io fako io de ny lalana zay ny eny tena olany eto amitsika eto e ny mpiasa tsy azo atao ambany zavatra io mamelona sy mampiaina ny Antananarivo renivohitra reo mpiasa reo ny fako amin'ny fahasalaman'ny vahoaka tsy maintsy tanterina isan'andro io na mampidi-bola ianao na tsy mampidi-bola ny lalana ny tsena zany rehetrarehetra zany asa miandry any ramatoa be ny tanàna daholo nareo moa lany tamin'ny alalan'ny Irmara nidikan'izay resy lahatra tamin'ny fandaranasa ny be ny tanàna zay mantsy le nantaniko teo hoe inany koa mety miankina amin'le fandaranasa ny be ny tanàna hoe zao ny tiako atao sy ny sisa de manaraka ny filan-kevitry ny tanàna misy nanamarika anao ve ny fandaranasa nandry ny ramatoa Ramanantsoa hoe ty kosa tena misongadina raha vita eto amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra betsaka ny tetikasa betsaka ny tetikasa zay vinavina ho ataon'ny be ny tanàna Antananarivo eo tsika ahita anazy fa tsy de hiteny kosa hoe zao avy le vinavina tokony atao satria ny vina na ny projet ho ataony de tsy maintsy milatsaka ao aminay mpanolotraina de eo zay no mandinika fa ilaina daholo ny projet ka takony hoe miteny izy zao hoe atao parking misy étage ery Antaninarenina mahafinaritra ane zany raha vita miteny izy hoe ho ampitomboana ny EPP eto amin'ny tanàna Antananarivo vina ane zany mahafinaritra ane zany raha vita miteny izy hoe ataotsika mangarahara ny fandaniam-bola miteny izy hoe ho ampitombotsika ny fidiran'ny vola ato amin'ny commune mahafinaritra ane zany zany hoe le politika générale aloha zany zay le resahana zay fa rehefa aveo tsika rehefa eo izy hitantsika eo ihany ny antsipirihany le fomba fandiniana le budget Andriamatoa Ralitera indraindray hita moa zany ohatrany hoe assemblée nationale kely le hoe ohatrany hoe tsy mijery le tena votoatiny zany hoe ty misy zavatra lanina aiza ny vola vaizany entina manatanteraka an'ity sy ny sisa mety ho alaina amin'ny olona amin'ny alalan'ny hetra indray hoe hitombo indray ny hetra sy ny sisa mandinika an'izany ihany vena ianareo anatin'le fandiniana le budget io miainga tamin'le expérience ny teneninao teo tsy maintsy ka ny budget ny zareo mpanatanteraka manao azy de miteny izy hoe ny vola tokony hiditra aty amin'ny commune urbaine Antananarivo de zao de mifandaniana de zao de iny no dinihana de amin'iny nefa ny afaka manitsy ny mpanolotrain'ny tanàna hoe ngo de mba tsy takasa kosa ty fa aloha mba atao zavatra amin'ny rariny sy ny hitsy ny tenenina satria fahafantarantsika azy dia eo amin'ny tsy mihoatra amin'ny 40 milliards d'ariary eo ny vola miditra amin'ny commune urbaine Antananarivo anatin'ny herintaona zany hoe raha anao budget zany zareo mpanatateraka dia tsy maintsy eo amin'ny 40 milliards 37 milliards eo aparany hoe mahita fidiram-bola hafa na findramam-bola hafa na source hafa de miakatra arakarak'izay ny mpanolotra ny tanàna ve afaka mitady famatsim-bola afaka manome olona raha mahita olona ianao afaka miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo
na imbinjo namana binjo zao raha mahita de mba hoe tany am'zareo mpanatanteraka hoe tia misy olona vonona iara iasa amitsika fa inona ny fipetra zay mantsy le mahatonga n'le resabe hoe te azo tany atsy te azo anina atsy le fipetra mihitsy ao anatin'izay fiara-mihtsy ivelan'izay zany le hoe inona ny fipetra hoe sao de misy takalo le ina arakaraka le convention zany zay atao angambany raha matobe ny tanàna iaro ny tombotsoa tena mino aho fa raha matobe ny tanàna iaro ny tombotsoa na Antananarivo tsy de hiditra loatra am'izany hoe amena tany ery na maro anie ny convention azo atao hoe tsy voatery hoe amena tany na inony misy be tabe anjaranay aloha mahita an'izany fa kosa tsy maintsy midinao aminay mpanatanteraka le izy de zay no mandany hoe eny ara fa ekena le izy ohatrany hoe nisy olana samihafa ihany nitranga teo amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra tamin'le fitantanana teo aloha ohatra hoe naresaka zao ohatra hoe misy karaha mampiasa tsy voaloha ara-dalàna sy ny sisa ahoana ny mety hisoroana an'izany amin'ity indray mitoraka ity Andriamato Ralitera inona ny mety nanao intervention ve nareo tamin'ireny resaka reny tao oui droit manana fahefana mihitsy ny mpanolotsain'ny tanàna no miteny hoe fa inona moa ny zava-mitsanga no tsy afahantsika mandoha ny karaha mampiasa manana fahefanatsika manontany andry zareo de inona tokoa le zava-mitranga ny zava-mitranga le de tsotra e tsy misy mivola e tsy mitovy amin'ny ministera zany ny commune urbaine Antananarivo ny commune rehetrarehetra zany tsy mitovy amin'ny ministera fa ny commune eran'ny Madagasikara de zay vola mission ny ampiasaina zay vola miditra zay raha ohatra ka tsy misy ny ao amin'ny kesinao de tsy afaka manao n'le izy ianao fa zany hoe tokony hamafisina zany any amin'ny fidiram-bola ny commune urbaine Antananarivo eo de miresaka amin'ny amponina Antananarivo hoe marina fa manao ny zavatra ampasoan'ity tanàna antsika ity ny mpanatanteraka fa mila nareo mponina Antananarivo koa hoe inona ny afaka ataonao amin'ity tanànako ity andony etra ave tsy anarinary fahatany mifahakoeran'izao elankelatrano zao ave tsy hanimba ny foto-drafosafa ave fa raha zany nyresaresa zany ny voaraka tsy mandany vola amin'ny fanamboarana na tsy voalony ka raha mampiasa raha ohatra ka samy mandoha ny etra daholo tsika menakafy afaka mifako voaloha tsara ny karaha mampiasa raha ohatra ka hopotentsika daholo ny fananana iombonana de tsy maintsy anarina ny commune urbaine Antananarivo de tsy maintsy mivola ao ihany ny anamboarana azy nefa n'le vola anamboarana azy iny tokony anamboarana zavatra hafa de anamboarana zavatra zay tsy karakaraitsika tsy potehatsika fa le etra ihany koa Andriamato Ralitera indraindray mitaraina ny olona hoe misy lafo loatra misy midangana loatra asa ahoana ny tamin'ny ramatoa be ny tanàna am'izao fotoana tamin'izy mbola filohan'ny délégation de efa nahenany io etra io nahenany le etra ary nahenany be mihitsy ny le etra zany hoe nitapahana atao filakevitra le izy soso-kevitra avy any aminy de nitapahana atao filakevitra de nanaiky daholo ny mpanolotra ny tanàna hoe ekena raha fa henany etra de efa nahenany etra de anjarantsika mponina Antananarivo zay zany manao eny raha fa efa nahenanareo rehetra de mba aloha ary le etra andao mba andoha etra tsy zavatra vaniny eto raha tsy mandoha etra sika mponina eto amin'ny Antananarivo renivohitra mialatsiny ny ohatran'ny hoe sarotsarotra inona ihany le hoe tsy misy vola hono eo amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra raha ve ty ivelany ianao zany mijery
satria misy eto daholo hita eto Antananarivo renivohitra daholo na tsena resaka fitaterana zany sisa zany hoe tokony ho betsaka zany vola miditra amin'le tanàna Antananarivo renivohitra ty antany hoe sao de resaka ara-pitantanana ihany koa Andriamatoa Rahalitera no mahatonga ny hoe tsy ampy ny vola eo anivony tanàna Antananarivo renivohitra. Misy marina misy diso zany fahitanao anazy zany fa tsotrany eo ale izy anjaran'ny mpanantanteraka amin'ny mampiditra ny vola tam'le teo ani nanana olana be tsika satria tsy nandohan'le etra le vahoaka satria le vahoaka nahita mponina Antananarivo nahita hoe lafy loatra le izy de tsy nalohany 2022 2023 de zay ny tsy nanana antsika vola fa tokony eo amin'ny resaka communication ngamany a ny commune urbaine Antananarivo no tokony hoe mafimafy kokoa manazava hoe zao anie tena mifandehan'ity etsy ty ary tsy maintsy tonga any ame raha tsy mandroesa nareo de tsisy ninona afaka ataon'ny commune urbaine Antananarivo eto io tsy misy vola milatsaka fotsiny avy any an-danitra any io tsy maintsy avy any amin'ny volan'ny tsena avy any amin'ny volan'ny parking avy any amin'ny volan'ny etra zany rehetrarehetra zany no mamelona ty commune urbaine Antananarivo tsika ty ty resaka politika ty resako manaraka ty Andriamatoa Rahalitera raha loatiko mantsy mifahazahoana anao voizina be mantsy le hoe zay raha tonga eo amin'ny fitantanana tanàna Antananarivo any de vahanay io kianjany telo ambin'ny folo May io raha tsy diso tamin'ny andronareo no nanapahana hevitra tsy azo anaovana hetsika ara-politika na hetsika hoe ara-politika zany ny kianjany telo ambin'ny folo May zao tsika ohatrany manambanambana le niteneko teo maro anisa le mpanohatra anatin'ny filan-kevitry ny tanàna mety raha mandalo eo zany fanapahan-kevitra zany de mety mivay eo amin'ny tanàna Antananarivo ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna ve hoe esory ny fanapahan-kevitra iny sa tsy maintsy mbola ny ary amin'ny préfet ny any ambony no manapaka ao anatin'izay zao fahitako an'izay mino fa ny mpanolotsain'ny tanàna zay tsy mikatraka afatsy ny fandrosoana ty tanànatsika ty tsy hiditra ntsony amin'izany hoe tokony hisy korotana eto amin'ity tanàna ity zay ngamba ny azoko avaliko aminao hoe hovaina ave zao tsy vahana tsy hany fa tena hoe reo mpanolotsain'ny tanànareo ny anasoan'ity tanàna ty nataotsika de mbola ila korotana ave tsika fa tsy aloha ve miasa ampanjoso ny tanànatsika ary mety hitantaratra zay tiako tenenina hoe tao anatin'le fifidianana farany teo hoe efa samy ao daholo ny rehetra mety rava zay fomba fijery ty ivelan'izay Andriamatoa Rahalitera hoe andeha anosongosina ny lehibe ny tanàna vaovao ny mpanolotsaina raha io firafiny amin'ny ankapobeny sy le fandehan'le fifidianana teo mety mizotra makany ihany hoe misy fitoniana zany anatin'le tanàna Antananarivo renivohitra ilaina ka ilaina ny fitoniana ilaina ny fitoniana ilaina koa ny hoe tsy hoeto ny fo fa tena tsy maintsy mieritreritra tsara ianao raha anao an'izany hoe raha hitondra an'izany moa tsika de ho aizy ty firenentsika ty ho aizy ty tanànanarivo mamitsika ty mino aho fa reo mpanolotsain'ny tanànareo tena mino mihitsy ny ahako fa tsy de manana heritreritra hoe anjava zay efa natsangana fa tokony anangana zay azo atsangana ary ampanjoso zay azo orosoana fa raha ohatra ka hoe nidiranao ho filan-kevitry ny tanàna ho mpanolotsain'ny tanàna anjava de tena tsy haiko hoe ahoana moa zany fotom-pisainana taka an'izany fa mino fa tsy misy zany namana mbinjoa mety misy hoe tsy haiko
mety misy hoe anjava marina ve raha nyresaka tamin'ny ampanolotsain'ny tanàna tam maromaro a tena tsy de hoe ho any am'izany fanakorotanana zany sontsika maninona moa no teny am'zany hoe tsy ho any am fanakorotanana tsika ny Birao Maharitra raha Tima Irmara Tia Tanindraza na Mouvement Gasikara raha ozaka tena hoe vonona ny anakorotana de tsy niditra atao fotsiny anie de manakorotana mifahitako ana zany fa matoa ianao miditra ao anatin'lay fitantanana ny Birao Maharitra de le anasoa angamba ny tena imasoana voalohany